Lehibe indray ary lasa babalala no ianao antsika amin'izao fotoana an'io izao dia falibe indray tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavakafembena izay rano mifandarina andramoka izao ny Aki radio ny mpikambana anatin'ny vavakafembenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro eny efa tsy misy tsongo zany ny groupe vavakafembena zany fa ny groupe izay maharesy angamba ny tiako lazaina fa manao tsenjery fotsiny angambo dia tahiny tompo taony antsika rehetrarehetra falibe indray mahitanareo eto tafavory somatsara iano tenin'Andriamanitra indray ty androany ty amin'izao alina izao misaotra anao sady mafoy toromaso mafoy fotoana mampandroso an'izao fandarana izao ka dia tononona amintsika rehetrarehetra izay mandray an'izao fandarana izao ny fiadanan'ny tompo anapaka anatintsika tsirairay avy dia ny tanan'Andriamanitra mahirany hikasika antsika tsirairay avy tsika menakavy dia maharetatra amin'ny farany fa za matoky fa andray ny fahasoavan'Andriamanitra ataontsika amin'ity androany ity efa lasa moa le anarana rehetrarehetra fa soa efa hitako teo hoe ranabavy Erika niditra voalohany teto androany dia tahiny Jesosy ranabavy Erika dia fahasoavan'Andriamanitra hilotsaka aminao tsy manapetrany dia ombanao hatramin'ny izay rehetra ataonao hatramin'ny kely indrindrany Andriamanitra hatramin'ny zavatra kitiany na dia nianky kelinao aza dia ho ambinina avokoa ho salama avokoa no anatin'ny tokantrano ho salama ny zavatra rehetra manodidina anao ho tahin'ny tompo ranabavy Erika narakaraka azy tao raha latojo dia taorina izay tsy hitako tsoa fa teo dia atombokany amin'ny andro andry ho haindy mialatsina misy tsy voatonany alohany fa teo dia nazakazaka be ilay anarina dia tsy voahitako tsony andro andry Marie Hortensine mijamija Razana Monika Eliana Ajaska Patitsy Marie Hortensine Daniela Berthe Sava alatsina raha misy tsy voateniko any ambony satria nazakazaka nidina be ilay anarana dia Ajaska Patitsy dia Marie Hortensine atao reo foana no bebe raha antany Marie Charline Soameva Razana Zo Sylvie Erika Raklov Litina Selina Niana Mainso Tsiry Amboaramiel Berta Niana Mainso Koda Leoni Yama Zamina Sandola Marijo Angelina tahiny tompo daholo tsika menakavy Mioraka elabe indray vao hita tahiny Jesosy fa alibe mahita anao
dia fanidra zavatra manana no Elifanto Rodiny Marie Soameva Tianarakoto Arzaka Mampionina Felana Rakoto Artizana de Madagasikara Tahiny Jesosy daholo Arambavy mihaja Jesosy mahery Ivida Tahiny Jesosy Claudina Veloarsoa tonga soa daholo isika mianakavy Angelina Suzelle Soa officialy Tendance venue tonga soa de Kadaka Malala Rahalalahy Azany Apôstôly tonga soa nareo Thierry Ranobenja Marie-Jo Tahiny Jesosy daholo nareo dia misaotra antsika tsirairay avy ary Iva Ivida zany rahalahy zany fa tsy rahavavy lehilahy izy Thierry Ranobenja Mami Tahiny tompo tonga soa isika mianakavy dia maharetana hatramin'ny farany araka isika moa adin'ilay sasany hoe raha antsika eto nalatsaka dia matoka fa atazay dia ahafahantsika mipampahenty ka tsy taka nidirana eto anie no ivoahanao eto amin'ity androany ity koa dia tahiny tompo dia tahiny Jesosy maharetana hatramin'ny farany daholo andao isika hiditra amin'ny fandarana ivavaka fanomboana amintsika eto androany tona vavaka fanomboana ranabavitsika Haingony Irina na Erika Anatra zao ny anarana eto dia hitondratsika ny ten'Andriamanitra ranabavy Erika ary ivavaka ho an'ny firenena kosa dia ranabavy Selina tahiny Jesosy na ranabavy Nambintso Makrina Berthe Sava tahiny tompo daholo ndao ary ivavaka isika ametraka amin'ny fotoana eo am-piretan'Andriamanitra dia rehefa avy eo isika hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana tahiny Jesosy ranabavy Haingony Irina anao ny fitenenana Jesosy paster dia manao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy dia ametraka ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra tsika havana Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra vao misaotra betsaka anao izay Jehova misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fitantananao fiainanay misaotra ny fiarovanao anay nandritra ny tontolo andronay iny ary indrindra fa ny famindram-ponao lehibe izay hitarinao amin'ny mandraka hariva ka mbola anton'izao fahavelomanay izao Jesosy tsy herinay natanjakay na fahaizanay Jesosy mbola antony fahavelomanay fa mbola ny famindram-ponao lehibe ka dia saorana natolotra anao dia misaotra betsaka anao tamin'izay rehetra nomenao anay nandritra ny tontolo andro iny tompo maro tsy tambo isaina ny fahasoavana sy ny fitahiana ataonao sy nomenao anay ary miantso izay Jesosy tena hoe amin'ny fifaliana lehibe no anateranay nitera sy niatsa ny voninahitra ho anao dia raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy nandritsy ny tontolo andronay iny hifonako eto anadrianao zany Jesosy malalo aoka ilay raha soanao ny korina ty anatinay anatio anay hanafaka anay amin'ny otanay sy ny fahotanay rehetra ary apetraka fiainam-pilatananao ny fitaovana rehetra entina manam-pitosa izao fandarana izao Jesosy ao ny fitaovana ny afoy be any izay tsisy miafina aminao tena hoe rakovy amin'ny rahanao Jesosy malalo rakovy amin'ny raha soanao koa connexion tsirairay avy ary aoka tsy hisy feo renay amin'ny tian'ity afa-tsy ny feonao Jesosy rehetra fanelingelenana miteraka tsy fifantoana Jesosy dia tena hoe didina zaroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabaty zany Jesosy dia ankinina aminao koa Jesosy amin'ny mpanomponao rehetra izay hitondra ny teninao eto ary koa ny hitondram-bavaka ho an'ny firenenay dia fanamasinao no ametraka ny teny mavany tsirairay avy ary indrindra fa ho anay mpiainy koa dia aoka tena mpiainy mpakato fa tsy mpiainy mpanadiny fotsiny any dia azo hery avy amin'ny alalan'ny teninao indray izay Jesosy amin'ny tean'io ty ary mahatoky izay fa tsy taka ny teranay tety no ivoahana eto dia misaotra anao sahady Jesosy ny amin'izany sakafom-panahy omenao anay maimai-poana isan'andro zany dia ho voninahitry ny anaranao ny Jesosy
Jesosy Kristy tomponay izay rehetra ho ataonay eto. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranavavy iaingo iritsika toresika tanatin'izay vavaka matsiro mampirano batsika ny fotoana izay. Alohantsika hanao hira anankiray natentetetsika takany mahazatra dia anatentetety anao akatoerana tsara dia aka baiboly dia Andriamanitra manakaiky fahasoavana maly fitenao ranavavy iaingo dia tomboa amin'ny ositra mitomboa fahasoavana dia Jesosy maly fitianao sotra indrindra fanesana anjara sy ambavaka mamy. Eny iritsika dia anatentetetsika io manahaka baiboly akatoerana tsara dia ny tenin'Andriamanitra etendranavavitsika Erika Raka rehefa avy eo andao ary. Tompo atsiaro kely ny tanam-bokovokitsika, atsiaro kely ny fahasoavana sy ny fitahiana sy ny fitiavana Jesosy antsika tsirairay amina dia tsy pasika intsony ary tsika zao atao mba atsiaro kely an'izany raha nalatsaka Jesosy ho antsika izany. Tay tompo daholo ary.
Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany. Misy aminareo milatsa-dranomaso mino an'le izy a. Rariny zany. Rarinareo le latsa-dranomaso satria mahakasika tokoa iny izy iny. Le clip iny koa moa zany iny film iny dia mahakasika foana. Dia mampalahelo Jesosy. Ary misaotra azy tsika na foniany nampitoy izao ny fiainantsika rehetrarehetra. Angèle Marie tahiny Jesosy tsiry amboarany Elina efa narabaiko teo. Izy koa mbola tsy narabaiko teo. Naël, i Zamina tonga soa daholo isika menakavy dia maharetatra amin'ny farany. Ia, tsara Jesosy. Toditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Etin-dranam-bavitsika Erika. Tokony ranam-bavikadaka moa ny androany rehefa navita toloteny ranam-bavikadaka fa noho ny antony manokana tokony famadika kely fotsiny izy miravavy androany dia rahampizoletsika eo noho ny ranam-bavikadaka. Dia androany ranam-bavy Erika nitondrantsika ny ten'Andriamanitra. Ka mino finaritra ary dia rehefa avy eo moa vita ny toloteny dia taka mahazatra ny miverenetany mamelabelatra amin'ny toloteny. Dia tahiny tompontsika moa zao tsy dia misy filazan-draharaha firy sy hoe tononkalo sy zavatra anona dia somary fohifohy kokoa foana ny fandarantsika isan'andro dia aza-kivy zany aloha fa tsy atory alina be tsony ianao aloha manomboka eto fa izahantsika izay hafohifohy ny fandarantsika nefa kosa tsy hoe ataontsika kotokoly zany fohifohy zany fa ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra foana. Tahiny tompo ranam-bavy Erika anao avy hatrany ary ny fitenenana. Alleluia. Manana fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy ilay ny tenako izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana amin'ity andro ity. Tahiny Jesosy pastera mianakavy, tahiny Jesosy tsika rehetra. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray fa namalala izy araka ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia tsika efa mipahendray sy akanandesina amin'ity andro ity. Raha efa vonina ary ianao dia raiso ny baibolinao fa hiara-mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Lioka toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ny soramandry ambony mivaky izao ny anaran'i Jesosy hoe ny nitetezan'i Jesosy ny vohitra maro tany Galili sy nanompony vehivavy sasany azy. Amen. Ary tao aoriana kely izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra ny toron'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 lahy nanaraka azy mba ny vehivavy sasany izay nositrany tamin'ny fanaratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demonia 7 sy Joana vadiny Kozato tandrina ny fananan'i Herode ary Sosana mba ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Amen. Teto raha namalala Jesosy dia nandeha nitety vohitra maro nitoron'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha Jesosy nandeha nitory sy nitety an'ireo vohitra ireo dia nanaradia azy koa ny mpianany. Dia tao anatin'ireo mpianan'ireo kosa nefa rehefa namalala dia misy vehivavy maromaro izay mifidy ihany koa anaradia an'i Jesosy satria novonjen'i Jesosy nafahan'i Jesosy tamin'ny fatorana nositran'i Jesosy tamin'ny aretina ireo vehivavy ireo araka ny teniny teto hoe i Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahana demonia 7 dia nanaradia azy ireo satria nahazo famonjena, nahazo fanasitranana, nahita fahasoavana niova amin'ny fiainan'izy ireo rehefa namalala dia natsapa loatra izy ireo hoe tsara ny manaradia an'i Jesosy. Tsara rehefa namalala ny safidin'ireto vehivavy reto satria tsy nijanona teo amin'ny fahasoavana fotsiny izy ireo dia vita hoe sitrana afaka dia nanohy ny fiainany andavanandro, nanohy ny fiainany amin'izao tontolo izao. Satria mety maro rehefa namalala ny sitramin'i Jesosy fa tsy nanaradia tahaka an'ireto vehivavy reto. Ohatra izao ilay misy boka 10 lahy izao dia ny anankiray ihany miverina teo tongotr'i Jesosy fa ny
misivy a nanohy ny fiainana izy lasa izy nandeha nanohy ny fiainana zao tontolo zao rehefa sitrana izy a dia mety hoe zavatra rehetra mety tsy nataony hatrizay nataony ary nanaraka ny fomba fiainana zao tontolo zao. Dia tsika koa rehefa malala tsy tokony hijanona amin'izany fahasoavana izany fotsiny a hoe notahian'Andriamanitra dia mijanona fotsiny. Nafan'Andriamanitra tamin'ny olana dia rehefa voavahy ny olana iny dia verina ny fiainako indray aho. Nositrahan'Andriamanitra dia rehefa sitrana dia verina ny fanaoko taloha indray aho. Na hoe nafan'Andriamanitra tamin'ny fatoran'ny demoniaka sy ny fatoran'ny sampy aho dia verina ny fanaoko taloha indray. Fa tena tsara indrindra rehefa malala dia nataon'ireto vehivavy reto a safidy tahaka an'ireto vehivavy reto hoe hanara-dian'i Jesosy a sy hanokana ny fiainany ho an'i Jesosy manontolo. Tsy fanokianoka ao anao rehefa malala ny manara-dian'i Jesosy a fa tena azo antoka ny fiainanao manontolo. Eny na ny fiainanao mandrakizay ary dia efa azo antoka fa vovonjy ianao a. Ary anisany voasoratra any an-danitra ny anaranao raha tena vonona ianao a ny anara-dian'i Jesosy. Za rehefa malala natongavako teto amin'izao fandaharan'izao za mino fa marobe a nefa nandalo teto a nahita fanasitranana na va ny olana goavana be ny lamina mitokantrano sitrana ny aretina nahita zava-tsotsika teto amin'izao fandaharan'izao. Mino fa marobe ny olona efa nandray fahasoavana teto a dia anisan'izany ny tenako. Za rehefa malala rehefa tonga teto amin'izao fandaharan'izao a dia anisan'ny olona tena nandalo ady a. Anisan'ny olona voafatotra tao anatina toetra zavatra maro tsy lazaiko eto moa izy fa tena maro ny zavatra manageja ny fiainana tsy ny lamina. Fa rehefa tonga teo tongotry Jesosy rehefa malala rehefa tena nifidy ny anara-dia azy hanompo azy a zao hitanareo izao mbola eto foana dia tena tsapako rehefa malala fa tena nanova ny fiainako Andriamanitra. Tena nanasitrana izy, nanafaka atao anatin'ny olana izy, nanangana ny ara-panahiko izy, nanangana ny fiainako manontolo izy, na ny toe-poko ary novainy rehefa malala, na ny fomba fisainako, fomba fijeriko, tena hoe novainy Jesosy atsikoriana. Dia nefa tsy mora nefa ny manara-dian'i Jesosy dia efa lazaiko anareo rehefa malala tsy mora fa misy condition lehibe. Rehefa tena vonona ny anara-dian'i Jesosy ianao dia marobe ny zavatra ialanao. Ny toetra ratsinao taloha tsy mila averinao tsony. Fomba fiainanao taloha tsy mila mbola tohizanao tsony miaraka amin'ny Jesosy. Tsy miaraka mihitsy izany ny ara-nofo sy ny fiarahana amin'ny Jesosy satria miaraka amin'ny Jesosy dia ara-panahy foana. Tao anatin'izany fiarahana amin'ny Jesosy izany tsy mora ozy izy fa be ny zavatra nafoy, be ny zavatra nisorony, be ny zavatra tena hoe tsy natao tsony fa nefa kosa nahita voka-tsoa tao anatin'izany. Za zao miteny aminareo izao tsy nanenenako ny lako tamin'ny zavatra tsy rehetra izay nataoko sy ny fanao izao tontolo izao rehefa malala. Fa tena amin'izao migoka fiainana, filaminana, fiadanam-po, fitsaharana rehefa malala. Tsy mandalo amin'ny fiainako tsony izany hoe tahotra, alahelo, teboteby, fa tena hoe tsy manana iah miaraka amin'ny Jesosy. Tena sambatra miaraka amin'Andriamanitra rehefa malala. Tena hitanao fahasambarana, hitanao tsirona, hitanao voka-tsoa tsy hanenenanao rehefa malala miaraka amin'Andriamanitra. Za tena mametoky an'izany fa tsy hanenina ianao raha mifidy tahaka an'ireto vehivavy maromaro reto ny anara-dian'i Jesosy ny hanompo azy. Nafoy ny fananan'ireo, nafoy ny mety zavatra maro teo amin'ny fiainan'ireo fa nanino izy ireo nahita fahasoavana ary tena tsapany loatra fa raha miala eo an-tanany, raha miala amin'ny Jesosy izy ireo raha hoe verina ny fiainany taloha dia mety verina amin'indray reny fahoriana reny aretiny reny demoniaka tao anatiny reny mety ry iodiody eo anoloany reny.
samy zavatra fantatra reto vehivavy reto dia nanana toko reto hoe raha miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsisy fahavalo hiataka atsika, tsisy fahavalo andrombaka atsika, fa tena hoe ilamitsika nampiadanantsika satria raha miaraka amin'ny Jesosy zany inge ianao dia mandalo olana no mandalo aty dia eo Jesosy mamery anao, eo Jesosy mamany olanao, eo Jesosy miady ho anao dia izay no lazaiko hoe tena tsara miaraka amin'ny Jesosy ary azo antoka no mandrakizay anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, tena azo antoka zato isan'izany, tsy ety an-tany ihany fa any an-danitra ianao dia fa higoka n'izany fanarahanao dian'i Jesosy zany. Araka ny teny teo hoe tsy mora nefa zany fa be dia be ny zavatra tokony hoelanao amin'ny toetra ratsinao, fomba fiainanao, tsy haiko hoe inona ny fomba fiainanao mety hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia sory ireny avana malala. Raha tianao anana an'ilay fiainana mandrakizay ianao, raha tianao tena hoe anana fiainana milamina ianao, ny tokantranonao milamina, ny zanakao miendry, ny asanao mandeha tsara, ny toebolanao milamina, tsisy ahe miaraka amin'Andriamanitra. Na dia mandalo ady ary dia tsisy ahe. Araka ny tenin'i Davida tena nanamarika amin'izany mihitsy any amin'ny bokin'ny Salama izay tsisy tsy fantatritsika ary tsisy tsy haitsika ity Salama 7:20 ity izay nosoratan'ny Davida dia ndonge mivoakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Salama zany mba hahafantarantsika tsara hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra zany inona ny voka-tsoa, inona ny tombontsoa azo miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Salama 7:20 dia ny salama nataon'i Davida. Jehovah no mpiandry ahy izy, tsy amanjava mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Inona dia mandeha mamaky lohasaha aliko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra aloha zao fa ianao no amiko, ny tsorakazonao no tenao, ireny no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo amin'ny laoko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dimilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Hitanareo amin'izany miaraka amin'Andriamanitra, tsy amanjava mahory izy Davida, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, tena hoe miala sasatra eo mandry eo amin'ny mampandry eo amin'ny ahy maitso zany, tena hoe fifaliana, fiadanana, fahasambarana ary havana malala. Eny mamelatra latabatra eo amin'ny fahavalonao izy, nina fahavalonao tady amin'ny rendrikanao dia tsy ahatratranao, tsy alavo anao. Eny na mandalo aliky ny fahafatesana azy aho izy dia mbola amonjy ny Andriamanitra, mbola nafaka zany rehefa namalala miaraka amin'Andriamanitra, zany ny tombony zany accident zany, zany loza tampoka zany tsy ahatratranao zany, fa izy miasy miaro anao sy ny ankohonanao. Tsy ianao ihany no mahazo tombony amin'izany fanarahana an' Jesosy zany fa ny ankohonanao, ny vady aman-jana koa dia mahazo tombony amin'izany koa. Tena hoe tena rehefa mijery amin'ity salamo soratan'i Davida dia tena hoe naseho an'i Davida amin'ny olona, nambaran'i Davida amin'ny olona fa Andriamanitra dia tsara, tena tsara miaraka aminy. Ka nahoantsika raha malala mbola misalasala mifidy ny anaradian'i Jesosy, mbola misabaka, mbola mianahana, aza variana, fa ny devoly dia tady andavo antsika foana, fa misafidiantsika ny anompo an'Andriamanitra, misafidiantsika ny anaradia azy dia anaradia azy amin'ny fotsika tokoa, amin'ny marina, andeha tena andeha amin'ny fahamarinantsika ny anaradian'i Jesosy. Fa tsy hoe manaranaraka fotsiny tsika na hoe manokonoko fotsiny, fa tena hoe ny fotsika, ny fanahintsika, ny tenantsika dia afotsika, anompontsika an'Andriamanitra, afotsika ny zavatra rehetra aniny anaratsika dian'i Jesosy sy Andriamanitra. Dia izay rehefa namalala tiako ambara amintsika, mino aho fa nampisaintsaina atsika, nampahery atsika hoe zany Andriamanitra zany dia tsy manary ianao zany raha tena mitoky aminy ianao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy izay nanaraka teto
Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka rarabaverika misaotra atsika tamin'izany teny mamy nafinaritra be zany dia Andriamanitra manakirepasavina ny amaly fitianao ranabavy tamin'ny asa izay vitanao teto androany. Fa nafinaritra tokoa ny toriteny ary azo tsakotsakoana tsara ampahery anay ka dia Andriamanitra manakirepasavina amaly fitianao tongava amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana ny ranabavy Erika fanatera amin'ny ankohonanao ianao. Luka 9 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no novakiny ranabavintsika Erika sady miarabana izy mety mbola tsy voarabaka koa Aingonirina Andrenasolo Jonatana mpamiazana Pitaina Andrina Zay loatra nefa narabaiko teo tonga soa daholo. Alleluia. Dia misaotra anareo toy ny eto. Alleluia. Dia misaotra anareo koa mampakasitrahana an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra fa mampahery an'izareo foana ny mpakasitrahana izay ataontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Luka 9:1-7 ny nitezana Jesosy ny vohitra maro tany Galily sy ny nanompon'ny vehivavy sasany azy. Ataon'ny ankelin'izany dia lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra ny toroy filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary ny romba folo lahy nanaraka azy. Andininy faharoa mba ny vehivavy sasany izay nositranony tamin'ny fanaratsy sy ny aretina dia Maria ilay atao hoe Magdala izay efa nivoahan'ny demony 7 sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fiananan'i Herode ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Alleluia. Amen. Ny mpianatra dia efa novidian'i Jesosy mihitsy hoe manaraka azy na iza ny amin'ny mampianatra azy dia mila manaraka amin'ny mpampianatra izy dia mianatra amin'ny mpampianatra izy dia manaraka ny mpampianatra izy. Tsy mahagaga ny mpianatra raha manaraka an'i Jesosy satria izay no mampianatra Jesosy azy. Fa volazan'ny ten'Andriamanitra fa mba amin'ny vehivavy sasany. Amin'ny teny hoe sasany dia tsy ny rehetrarehetra zany. Rehefa amin'ny teny hoe sasany dia azo antoka fa ireo sasany ireo dia niala tao anatin'ny be sy ny maro dia misy sasany ihany fa tsy izy rehetrarehetra nanara-ty an'i Jesosy. Izy ireo sasany ireo Maria Magdala izay nivoahan'ny demony 7 izay voalaza eo ambony eo voalaza eo aloha eo amin'ny Luka 7:7-7 dia io vehivavy ilay nanositra menaka manitra ny Jesosy. Alleluia. Ilay namaky an'ilay fitoerana menaka sarobidy be ilay menaka lafo vidy dia anaten'Andriamanitra hoe ilay menaka lafo vidy natao tamin'ilay tavoara alabastara. Alleluia. Ka io vehivavy io zany dia nahitan'i Jesosy teo izy ary rehefa nahitan'i Jesosy teo izy dia raha vakitsika io ten'Andriamanitra io. Vakitsika ny Luka 9:7-9:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo anankiray nanasany Jesosy hiara-mihinana aminy ary dia niditra tao anaty tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka hihinana. Ary iny misy vehivavy mpanota tao an-tanàna rehefa fantany fa Jesosy nipetraka hihinana tao tranon'ilay fariseo dia nitondra tavoara alabastara feno menaka izy ary nijanona teo ivon'ny tanilan'ny tongony izy ka nitomany ka nanakotsa ny tongony tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia naroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Alleluia. Ity vehivavy ity tena nanana fanetretena ireton'ireo hoe tsy sananatrika an'i Jesosy kory izy fa tao aorianan'i Jesosy zany hoe tsapany mihitsy tsy mendrika raha olona ravana raha olona hafa ny eo amin'ity toerana ity miaraka amin'ny kabary mihitsy ary misy présentation mihitsy dia mijoro eo anoloan'i Jesosy mihitsy satria maninona mitondra zavatra lafo vidy mitondra zavatra sarobidy. Ny tena marina tamin'ny vehivavy ity tsy ilay zavatra sarobidy ny zava-dehibe taminy fa izy afaka ny hanao zavatra ho an'i Jesosy.
dia tao aorianan'i Jesosy izy. Tsy hitan'i Jesosy koa ny tarehany. Fa ny zavatra ren'i Jesosy dia izy mitomany eo an-tongony dia mamafany izany amin'ny ranomasina. Io vehivavy io dia natsapa nandray fahasoavana tamin'Andriamanitra, tamin'i Jesosy. Satria olaza tena Andriamanitra hoe Maria Magdala ilay nivoahan'ny demony 7. Nisy demony matanjaka be mihitsy ny tao anatiny tao. Demony mahery vaika be mihitsy ny tao anatiny. Ary olona tsy tokony ho afaka, tsy tokony ho délivrer amin'ny fiainany manontolo izy. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nandalo teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia afaka izy. Afaka izy ry hapana. Ary tsy hoe afaka izy dia adinon'i Jesosy. Tsy adinon'i Jesosy. Fa lasa izy mitady zavatsarobidy. Mitady zavatsarobidy izy entiny hanehoana fakasitrahana an' Jesosy. Dia ny lafo vidy mihitsy ny napoakany teo tamin'io. Ny olona nahitan'izany tsy ilay zavatra sarobidy nataony ny hitan'ny olona, fa ny tsy tokony hakanesany eo. Izy ny hitan'izany ny fariseana azy dia nitenenaka hoe raha mpaminany ty dia mahalala fa vehivavy manindry azy io dia fantany vehivavy manindry azy io sy ny toetrany fa hampanota nge io e. Ary Jesosy namarika anao tamin'ny hery Simona, manao akory lazaina aminao dia hoy izy lazao ary mpampianatra. Dia io moa zany misy rehefa ampianarana dia rehefa noharana momba n'ilay lehilahy natrosa. Nisy rolanana nampanana vola anankiray trosa. Ny iray nomeny tena ry 500 ary ilay trosa nomeny 50. Ary raha samy sanakalo izy roalahy dia samy navelana ka iza moa amin'ireo no tia azy indrindra. Simona namarika anao hoe ataoko fa ilay iray namoizana be dia hoy izy marina ny hevitra ao. Hoy Jesosy nitodika tamin'ireo vehivavy ka anao tamin'ny Simona. Hitanao io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao tsy mba nanome arahana nasana tongotra ianao. Izy kosa nakotosa ny tongotra tamin'ny ranomasina dia namoaka izany tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoloka akory ianao fa izy ary izay lidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoloka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosona divilo fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminareo hoe voavela ny elombe fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana dia izy tamin'ny vehivavy voavela ny eloka ao. Ary izay mipetraka n'ilana teo dia miteny hoe iza moa izy ity namela eloka? Ary izy tamin'ireo vehivavy ny fononao efa namonjy anao mandehana soma tsara. Marina ny tenin'i Jesosy. Ny olona rehefa zavatra kely natao anazy, tsapany hoe kely dia kelikely kokoa ny fitiavany. Fa raha tsapany hoe zavatra ngezabe ny natao taminy, dia ngezabe manaraka an'izay koa ny fitiavany. Reto olona reto tsy nisy nahatsapa ny zavatra nataony vehivavy eo an' Jesosy. Ny zavatra nataony Jesosy ny vehivavy eo azafady. Ny olona tsisy nafantatra. Gaga ny olona manao an'io hetsika io vehivavy io. Tsy fantatry ny olona hoe inona ny antony. Fa izao ry havana, io vehivavy io dia natsapa ny tenany. Olona tsy tokony ho afaka intsony nefa afaka. Natsapa loatra ity vehivavy ity, fa tsy ohatr'izao ny fiainana raha tsy io lehilahy io. Dia nanaovany an'io hetsika ngezabe. Ary teto ty vehivavy ity ry havana dia nahazo tso-drano. Any amin'ny farany tenen'i Jesosy hoe fonona vonjinao mandehana soma tsara. Izany hoe inona zany? Libre ianao mandehana. Ohatrany hoe mandana miverina amin'izao tontolo izao. Misy lehilahy anankiray ao amin'ny baiboly ao misitran'i Jesosy izy. Dia any amin'ny Luka 9:9 any misy an'izany tantara izany. Dia miteny lehilahy rehefa nisitran'i Jesosy, lehilahy demoniaka tao amin'ny tanàna atao hoe Gerasena. Samy demoniaka zany ity lehilahy ho teneniko anao ity sy ity vehivavy ity. Io lehilahy le voafatotry ny fanaratsy, le tonga dia mitetitetika ny tenany eo amin'ny fasana efa fatorana rojiva tapatapahany fotsiny. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna teo Gerasena Jesosy dia tonga dia niazakazaka izy dia nifona mo fa nino nizatsy anao ry tsy zanaky ny avo indrindra eo amin'ny Luka 9:5-9 ahitana an'izany tantara izany. Dia nisitran'i Jesosy izy dia délivre izy.
amin'ny andininy fafito amby telopolo tsika miteny hoe alikatoko avany de fafito amby telopolo ary ny olona rehetra teny amin'ny tany girasena mandeha dia nangataka ny Jesosy mba hialamo satria raiky tahotra indrindra izy ary Jesosy miondrana jambokely ny veriny fa andiny fa avany amby telopolo ary ny lehilahy zay efa voahany demony dia nangataka mba hitoetrano any aminy nefa napodiny Jesosy izy ka nataony hoe modiano any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitory irany tanàna ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy zao zany ity lehilahy ty nangataka mba hananadian'i Jesosy mba hiaraka amin'i Jesosy foana fa Jesosy mandehana mody ohatrany teteny Jesosy aza miaraka amiko fa mandehana mody ity vehivavy ity indray nitenen'i Jesosy mihitsy mandehana somatsara rehefa vita nataony dia nasian'i Jesosy nandeha somatsara fa tsy nandeha izy ry havana ny zavatra nataony tao aoriana kelin'izay vao niala teo Jesosy satria voalazan'ny tena Andriamanitra amin'ny Luka 9:20 ary tao aoriana kely izay dia lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra ny toy ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary ny 12 lahy nanaraka azy normal raha manaraka azy ny 12 lahy satria efa natao manaraka azy fa reto kosa misy vehivavy sasany izay nisotranany tamin'ny fanaratsy sy ny aretana dia Maria atao hoe Magdala izay voavy nyresahantsika teo niaraka tamin'izy niaraka tamin'ny Joana sy niaraka tamin'ny Sosana reto vehivavy reto ravana dia azo lazana hoe vehivavy mahery fo ny antony dia zao anaraka ritmana lehilahy izy eo tsy hitovy mihitsy ny ditongotra vita amin'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny akapobeany zany hoe nanomboka eo zany reto vehivavy reto dia hanomboka anaraka ritma ny mpianatra efa nitsofina raha zao hoe andahana somatsara mandahana mody fa izy ny tsy nanaiky ohatrany miteny izy za tsy ody za anaraka anao Jesosy alleloia nanomboka teo zany le tolo reto dia volazan'ny ten'Andriamanitra hoe nitomba an-da zany hoe tsy mipetraka tamin'ny mahavehivavy azy hoe mandehana somatsara andana mody fa reraka fa zao ny teny hoe izay andeha alleloia izay anaraka tsy nataony nijanona teo amin'ilay fanasitranana tsy vehivavy irery sitrana tamin'ny demonia tsy vehivavy irery no afaka tamin'ny fanahany demonia fa betaka ny olona demoniaka atao no deliveren'i Jesosy fa ity vehivavy ity rery nitondra fakasitrahana ho an'i Jesosy dia menaka manitra miaraka amin'ny ranomaso tamin'ny fotorotoro alleloia fa io vehivavy irery no niverina ary rehefa nitenen'i Jesosy hoe mandehana somatsara zany hoe vita ngeny nataony hoe efa afa-po ozy Jesosy mandehana somatsara inona nataony za Jesosy anaraka anao niara ny tety vohatra tamin'i Jesosy amin'izay izy manomboka teo tsy nisaraka tamin'i Jesosy tsondry Maria Magdala Joana ity Joana ty vadiny koza mpitandrina ny fananan'i Herôda tantarankezany ray avy neritretinao hoe ny vadinao mpitana ny fananan'ny fahavalon'i Jesosy akaiky dia Herôda mpanjaka fa nasakana ny Joana avy zany revana mba atao hoe Joana ny anarany zany izy any Joana ato zao misy olona mihaino veto dia misy Joana ny anarany fa tsara zany Joana zany alleloia dika zany hoe Joana zany dia Andriamanitra ny amindra fo alleloia ina natao Joana ny vadiny dia olona akaiky kely amin'ny fahavalon'i Jesosy vadiny andefimandriny mpitana fananana zany hoe fananany fahavalon'i Jesosy eo ampelantanandry zareo zany olona akaiky nametrahany Herôda ny tena hoe confiance ny tanteraka mihitsy ny ty koza ity fa ny vadin'io Joana ny anarany koza tanànakavanan'i Herôda Joana nisisika ho tanànakavanan'i Jesosy nefa mpivady reo aiza ho aizy nareo raha nabavy aiza ho aizy nareo fa zany ny olona na dia ny vadiny aza akaiky be any fahavalon'i Jesosy
izy niezaka ho akaiky be an' Jesosy. Tena naraka an' Jesosy teny amin'ny vohatra rehetrarehetra. Joana. Dia i Sosana, anisan'ny vehivavy nanan-karena koa zany Sosana zany. Koa ny tena Andriamanitra hoe nanompo azy tamin'ny fananany, ireo vehivavy ireo, ireo tonga tany amin'ny fasana. Ireo vehivavy ireo ravana nanomboka teo mbola mandeha miadakadana ny ariana. Jesosy miteny hoe mandehana somatsara, mandehana mody. Fa zay hiatrika zavatra, hiatrika ditongotra. Zao ny tenin'izy telo miravaka. Manaraka anao a Jesosy a. Mandeha tongotra nge, vitanay io Jesosy a. Halleloia, zay mandeha tongotra ve? Vitanay io. Fa tsy zavatra kely nataonao taminay, zay anompo anao foana e. Ohatra ny hitakely misy mpianatra tezitra tamin'reto vehivavy reto satria mandeha tongotra andeha hitety vohatra. Efa lasa ile lavitra be reto izy rehetra. Mijanona kely aloha efa maninona. Mbola tavela Maria Magdala sy ry Sosana sy ry Joana. Tsy maharaka ny dietsy. Misy mpianatra. Efa teneniko hoe inona ary ny alehan'ny zareo aty tsy maharaka rytma. Jesosy raha teo efa niteny hoe mandehana somatsara zany mody, afaka mody e. Tsy voatery nandeha. Fô sisy telo miravavy, zay andeha. Zay andeha. Halleluia. Ny zavatra nafinaritra dia zao. Rehefa any amin'ny Luka 4:20 any dia lazany tenin'Andriamanitra hoe dia andasolany amin'ny lehilahy jerentsika. Teo ilay Jesosy nitsangana. Dia inona zavatra nitranga? 20. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba ary ny vehivavy sasany mba amin'ireo izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa tsy ninon'ny apôstôly. Reto vehivavy reto ravana tsy naharaka ritm'ireo tamin'ny voalohany. Tsy naharaka ritm'ireo tamin'ny voalohany. Fa nisisika ireo hanaraka ny mpianatra. Fa eritreretinareo efa tamin'ny fitsanganan'i Jesosy, ireo vehivavy ireny tonga voalohany teny amin'ny pasana noho ry Petera. Inona zany ny zavatra nitranga ato anatin'izay fotoana izay? Tsy naharaka ritma aloha tamin'ny voalohany. Fa nanomboka nandeha foana, tsy kivy, dia nanomboka naharaka ritma. Fa ny farany dia nisongona ny mpianatra izy. Songona ny mpianatra izy. Tsy navela ny vato misakana taminy ny vadiny mpitandrina ny arenan'i Herôda. Fa avadin' Jesosy. Tsy navela nanaka anazy hoe raha olo-kafanga zany ravany Jesosy efa vita ny aditiko. Manitra be nginy menaka nomeko anao iny e. Lafo vita nge iny e. Ohatry ny teteny izy hoe vita ny nataoko taminao. Inona ihany? Inona ihany? Efa vita zay nataoko taminao. Ry havana tsy nionona tamin'izany izy. Izy hoe za Jesosy anaraka anao. I Petera nge ravana tena niteny an'izany hoe za Jesosy anaraka anao nahatrany hatramin'ny maizina. Jerentsika amin'ny Luka 4:20 hoe ambadika kely fotsiny. Soit Luka 4:20. Luka 4:20 andininy fa 1:30. Aroy Jesosy tompo, aroy ny tompo. Ry Simona, ry Simona, ino Satana efa nilofo hitady anareo hokororoany toy ny takany vary. Nefa zany angataka ao anao, mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao, dia ampahirezo an-dralanao. Aroy izy tamin'ny tompo, vonona anaraka anao na mahoatra ny maizina, na dia ho any amin'ny fahafatesana azy. Petera koa ny teny anaraka an'i Jesosy.
fa miavaka ny vehivavy ry havana malala. Vehivavy tsy dia be resaka izy, tsy mila nanao fanekena tamin'i Jesosy izy. Be ny olona manao fanekena, no mpanao hatramin'ny farany. Mpanao hatramin'ny farany. Zareo ko misy ranabavy zay. Zaho sisy tsy ala amin'ny Jesosy tsony. Mandrakizay. Ina nentina mavaka tamin'izay? Ny vadiny maditra be mihitsy tamin'izay. Maditra tsy mody amin'ny alina, dia mody, dia mefa maraina, dia mamy, dia vola ao tokantrano, misy vola misy a. Fa ina zavatra mitranga? Le vola misy io a. Inona zavatra mitranga? Lany le raha daholo ny vola isan'andro. Tsisy fiainana ao tokantrano ry havana malala. Nentina mbavaka. Dao ivavaka ary. Voadiny raradraraka izany. Isaky ny mivavaka. Za tsy ala aminao Jesosy a. Taio iny vadiko iny e. Fa averina ny vadiny vokatry ny fitondrana mbavaka. Fa le verina tokoa le vadiny. Fa saingy le vadiny tsy tia an'izao fivavahitsika fivazam-panahy. Dia ina zavatra nitranga? Verina ihany le vadiny fa ozy le vadiny tena ohatrany tsy mety amiko ny eny izany mahita anao. Rebareba be ohatry ny antitra loatra. Tena tonga dia ohatrany tsy teo. Fa maninona tsy mila kisoa? Saron-dohana. Nanao veloma. Tena nanao veloma izay ranabavy izay. Tsy mety amin'ny vadiko. Nangataka vavaka zany a. Dia rehefa nibavaka ihany nampiara tamin'i Jesosy. Reto vehivavy reto ry havana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na dia tsy niteny zavatra betsaka. Isika ry havana tsy indraindray a tena teneko anao mampareo n'Andriamanitra mitantsika miteny zavatra betsaka. Tetika Petera dia miteny zaho ozy izy a vonona naraka anao na ho any hatramin'ny maizina na ho any amin'ny fahafatesana azy za tsy ala aminao zany e. Misy Jesosy hoe Petera nazaiko aminao fa mbola tsy maneno kory ny akoho androany dia efa andahana intelo ianao. Alohan'Andriamanitra hoe hitantsika tsy miteny tahaka an'ireto vehivavy reto. Tsy miteny satria tsy maharaka ritma ngery havana izy miravavy avy ireo e. Vohatra nge zany nitentezin'i Jesosy zany. Ranjon'ny vehivavy dia hitovy amin'ny ranjon'ny lehilahy dia tongotra any amin'ny tany efitra hitety vohatra. Izy tsy niteny. Tandray Jesosy a. Tsy ala aminao zany a. Anaraka anao na any ambony vohatra na any ambany vohatra na aiza na aiza. Tsy niteny izy fa nandeha tao aoriana tao fotsiny izy ry havana. Nandeha tao aoriana tao fotsiny izy. Aleo mahitatsika tsy miteny fa manantanteraka toy izay miteny fa tsy mantanteraka. Halleluja. Nisy lehilahy atao amin'ny Luka 9:9 iny. Ny vakiko taminao teo. Sitrana zany lehilahy. Samy demoniaka ao reo a. Maria Magdala ty lehilahy ty. Fa rehefa sitrana lehilahy dia mba nangataka hiaraka amin'ny Jesosy. Ngamba indray avana tsy mangataka ny atonga fa rehefa Magdala ngery avana. Maria Magdala tsy niteny izany Jesosy hanaraka anao. Fa tonga dia nanaraka fotsiny izy. Jesosy fotsiny no mitodika tena hita azy hoe ary ireo vehivavy sasany. Sasany tamin'ny vehivavy fa tsy ny vehivavy rehetrarehetra. Ity lehilahy ity niteny za Jesosy hanaraka anao. Dia Jesosy kalma. Mody any an-tranonao. Ry havana, ataovy zava-dehibe aminao raha isan'ny avelan'i Jesosy manaraka azy ianao. Ataovy zava-dehibe aminao fa tsy ny olona rehetra no avelan'i Jesosy hanaraka azy. Taon'ny tenen'i Jesosy mandahana mody. Taon'ny tenen'i Jesosy aza manao promesse be ohatr' izany ianao. Fa tsy maneno kory ny akoho dia andahana intelo ianao. Ah Jesosy, naiza misy anao, na ny amponja, naiza ny tranomaidana ho faty azy.
ny tsy niteny teto no natateraka de ry Magdala, ry Josana sy ry Joana. Ary nanaraka hatrany am-pasana mihitsy. Tsaroko ny tenin'ny Maria Magdalena rehefa tsy hitany fasana, tsy hitany tao am-pasana Jesosy. Ny mpianatra toy niazakazaka nandeha nody, izy tsy miala teo. Kirim-behivavy, za tsy miala eto a, nataonareo aiza mifatin'ny tompoko, meo ampy mifatin'ny tompoko. Raha ianao no nakazy, lazao anahy, ohatrinona nomeko anao. Halleloia. Sary-pianona tany amin'ny fatin'ny Jesosy. Rehefa tsy fatana, efa Jesosy no miresaka amin'io. Rehefa namalalako. Za te teny aminao androany. Atao fifaliana ao anao. Raha ianao ny avelan'i Jesosy manaraka azy. Ary andaotsika anaraka an'i Jesosy. Andaotsika anaraka azy. Fa sitrany mahita anao io. Sitrapony ny mahita anao io. Halleluia. Nanaraka an'i Jesosy. Tanareo ireo vehivavy ireo andeha nanaraka an'i Jesosy teny amin'ny toerana rehetra teny. Inona ny nataondreo? Inona ny asandreo? Nanampy an'i Jesosy angeravandreo. Miteny Jesosy, mitory-teny Jesosy, dia afaka mety miteny mihitsy. Hitanareo, tenanareo fotsiny azo ohatra zao trandrana baverikato zany. Sangeto miteny rehefa mitory-teny dia mitsozo vavimbelona momba an'ireo vehivavy rehetra rehetra. Ireo mpikambana eto amintsika tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy. Halleluia. Erianina zao a, tahiny tompo izy teto. Narary a, afaka mitory-teny mihitsy Jesosy. Miaraka amina sary fanehoana, miaraka amina vavolombelona tsapahitanana velona, sady marina ny tsy mandainga. Ho hitanareo ry havana, ity vehivavy ity nisy demony fito tao anatiny. Fa io hitanareo afaka io izy. Marina zany ozy Maria mitsory vavolombelona amin'ny olona. Tory-teny Jesosy mety izy mandeha mitety olona eny. Sary havana vavolombelona mihitsy. Sary zao mihitsy no sitrany lehilahy amin'ny tory-teny hitanareo. Nampandrosin'ny filazantsy mety ny teny zany tena raha teny fotsiny kosa aloha ny nenona hoe tsy mampinza fa tena mahita anao tena velona amin'ny fanantenana ozy ny olona. Ary lazan'ny ten'Andriamanitra fa nanompo azy tamin'ny fananany ireo. Tsy olana tamin'ireo izany nividy menaka manitra anosorana ny fatin'i Jesosy indray alahady maraina. Vita sabata andeha hazakazaka any am-pasana anositra lamba, anositra menaka manitra. Menaka manitra firy zany ry havana. Vola nge zany. Tsy haiko ny fidiram-bolan'izy reto inona. Fa volazan'ny ten'Andriamanitra fa nanompo an'i Jesosy tamin'ny fananany izy. Tena tian'i Jesosy izy. Ianao manompo an'i Jesosy amin'inona? Manompo an'i Jesosy amin'inona ianao? Halleluia. Isika manompo an'i Jesosy amin'ny fananantsika. Andao manompo an'i Jesosy amin'ny herintsika rehetra. Izay rehetra ananantsika dia andao anaraka azy. Inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Inona ny zava-nitranga teo amin'ny fiainanao? Ka tena tsapanao hoe tsisy navita an'ity afa-tsy Andriamanitra. Reto vehivavy reto dia natsapa fa tsy nisy navita an'ireo zavatra teo amin'ny fiainany. Raha tsy herin'Andriamanitra. Jesosy irery no navita an'ireo. Halleluia. Anisan'ny zanany nofo sy ny trondro. Nanampy ny mpianatra, nanaraka ny ritma ny mpianatra. Ianao androany mety volometra zany vehivavy kely ty ahoana ny anompoko. Za ve dia mba hitory-teny, za ve dia mba riavana. Manaraka ritma aloha ianao amin'ny voalohany. Ekena aloha fa tsy misy olona nay hatramin'ny voalohany zany. Mety miainga ianao, mety mbola renao mihitsy mbola tena tsy maharaka an'ilay ritma ny mpianatra. Tsy maninona zany. Raha miezaka ianao mbola ianao ny tonga aloha hisongona ny mpianatra amin'ny fotoana tena ilan'i Jesosy an'izany. Ry havana, ny tena ilan'i Jesosy an'ireto olona reto nge ry havana tsy ny anaranaraka azy fa tena amin'ny fotoan-dehibe. Dia inona moa ny fotoan-dehibe? Tao amin'ny fitsaganana tena fitsagana maty Jesosy tamin'ny maty teny amin'ny fasana. Zany ny tena vaovao mangeza be, mila hita, mila namarinina ary mila naparitaka fa tsy hitany mpianatra zany. Fa hitany izy mirava-viavy. Satria nanino? Naharitra nipetraka teo amin'ny fasana izy. Naharitra tena nitomany teo amin'ny fasana hoe nakaiza ny fatin'ny tompoko. Halleluia. Tsy hoe nakaiza ny fatin'ny tompo ny Petera.
nakaiza mifatin'ny tompony jauna fa nakaiza ny fatin'ny tompoko tompony no faritany ho anazy satria sarobidy aminy mampahiranao androany daona araka an' Jesosy tsika hitetiny tanàna sy ny vohatra dia nda hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Mila anao ny fanjakan'Andriamanitra, mila anao Jesosy. Misy aminareo ireo ngeravana mety tena nataon'Andriamanitra nisy fahasoavana nitro teo fiainana fantatro mihitsy hoe vavaka natoka zany fa niresaka amin'izany amin'olona tsy ao am-bavanareo akory. Tao mahamenatra anareo zany. Fa za dia teny aminao androany rehefa mbola tsy asian'i Jesosy mandeha mody tahaka an'ilay lehilahy demoniaka, zany araka ao ny dana mody. Andaontsika hisisika, andao hisisika anaraka an'i Jesosy ho eo amin'ny fiainana isika menakavy. Dia tahiny tompany ianao. Za matoko avainao izay hafatra izay ary Maria Magdala, ary Joana sy ry Sosana. Mety mbola vehivavy nitoetranao, ny hery ara-pananao, mety mbola azo ampitovina amin'ny vehivavy ngamba hoe fanaka malemilemy kokoa. Fa zany efa tena teteny aminao, afaka misongona amin'ny Petera sy Jaona ianao. Afaka misongona amin'ny Petera sy Jaona ianao ary azonao atao tsara ny misongona azy ireo raha miezaka ianao. Rehefa iny tompontsika rehetrarehetra andao antsika izany etaety zany hoe za Jesosy tsy teny zavatra betsaka ahako. Tsy teny zavatra betsaka na amin'ny Petera hoe za na ho any am-ponja na hatramba-fatesana nefa nanday ihany. Fa ny vehivavy rehetra tsy mila miteny fa ny fony no miteny ary nanaraka ny fony izy ary dia voninahitra an'Andriamanitra fa dia nosongonany ny mpianatra ary tsaroan'i Jesosy foana izy hoe ty vehivavy ty namaky an'ity menaka manitra ty dia tena jeten'i Jesosy mihitsy hoe na roviana na roviana dia ho tsarovana ity vehivavy ity. Dia atsiarina manokana Andriamanitra. Andaontsika hiteny androany hoe za Jesosy, za koa mba hanaraka anao. Za koa Jesosy mba hanaraka anao fa betsaka ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainako. Ho tahiny tompontsika mianakavy. Find
Maratsika vavaka zany toriteny zany dravana malala. Ratsika rehetra iara ivavaka dia teny hoe za Jesosy tsy hanao teny maro fa hanaraka anao fotsiny. Halleluia. Amen. Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny teninao fa lehibe aminay tokoa zany teninao zany. Misaotra fa tena zava-dehibe taminay tokoa ny nandre androany fa na dia mbola tsy maharaka ritma azy zay Jesosy, mbola tsy araka ny ritma ny mpianatra, mbola marefo izay, mbola malemy zay, mbola kely ny vovokainay Jesosy fa nefa kosa androany tena hoe iteny zay hoe avela hoe any zay hanaraka anao Jesosy fa anao ezaka izahay, anao ezaka izay Jesosy eny andalana eny zay Jesosy androso ary tsy avelanay raha tsy tratranay ny tanjona zay nataon'ny mpianatra. Halleluia. Mangataka izay Jesosy amin'ity androany ity hoe tafio ny herinao zay dia tena tario lalana izay dia omeo anay zany fahafahana izany, ameo anay zany hery ara-panahy ahafahanay anenjika zay vitan'ny mpianatra Jesosy any. Amen. Jesosy tompo malalo tafio ny herinao zay, kely ny fahalalànay tsy ampy fahalalàna sy hery sy tanjaka zay raha miohatra amin'ny mpianatra ka mba hoe andeha hanaraka anao itetin'ny vohitra Jesosy any. Nefa Jesosy zay vonona ary vokatry ny fonay ary anompanao amin'ny fanananay sy ny herinay sy ny tanjaka izy eo ampelantananay zay. Tsy resa be Jesosy fa ny fonay mihitsy ny tianao ary ty hanaraka anao. Tario lalana izay Jesosy, tario lalana izay Jesosy dia ampio, ampitomboy fahalalàna, meo ositra dia meo hery ary hitodio zay raha mba mety tsy dia maharaka ny ritma ny mpianatra Jesosy fa ny fonay tena te handroso, ny sainay koa te handroso fa ray ny ainay tsy maharaka Jesosy Jesosy malalo tario lalana izay dia omeo hery ampianaro isan'andro san'andro, ampianaro isan'andro san'andro fa mbola mila mianatra zay Jesosy fa nefa zay ezaka na toe-po raha ny herinay kely any amin'ny toe-po kosa izay ezaka anao taka an'ireto vehivavy sasany dia ry Maria Magdala, ry Joana sy ry Josana Jesosy malala. Saotra Jesosy voninahitra ho anao betsaka ny tsy voalazako teto fa ianao malala ny mahasoa ny tsirairay avy zay tonga teto dia tario lalana izy ireo Jesosy dia meo hery ary ianao antanteraka mihoatra lavitra anao zay rehetraretiny eo amin'ny fiainana. Halleluia. Amen. Jesosy ivavaka ho an'ny firenena rahavavitsika Selina amin'izao fotoana izao. Ivavaka raha vavy Selina amin'izao fotoana izao. Andriamanitra Rainay Masina, Jesosy Kristy, misaotranao izay fa nahare izany teny mamy avy amin'ny toriteny izany koa Jesosy dia mankasitraka ary misaotra noho ny fitiavanao tokoa no ahafahanay nahare izany toriteny mamy izany. Mankasitraka Jesosy ary izay dia anolo tena ho anao mba ho tahaka izany vehivavy mahefo nolazaina tahaka amin'izany toriteny izany Jesosy
tahaka ny Maria Magdalena sy Joana ary Josana mankasitraka Jesosy ary ho tonga mahery fo sy anambara ny fitiavanao ho an'ny rehetra Jesosy dia ankinay aminao ny fonay manontolo ary andray ny asanao izay Jesosy. Eto Jesosy dia manampy koa ary mivavaka ho an'ny firenenay koa izay mbola anatin'ny fahalemena, etsaka ny zavatra mbola tsy mendrika hita ao anatin'izany firenena izany ary mbola anatin'ny fahoriana ihany koa amin'ny asany tsy mendrika rehetra araky ny asa ratsy ny deboly sy ny sisa Jesosy dia akinay aminao izy zany firenena izany mba ho rongotra ane ny asany ratsy ka ho tonga tahaka izany vehivavy na demonia fito tao anatin'izany dia ho rongotinao zany Jesosy ho afaka izany ary omenao tsodrano tsara izany firenena izany. Ny olon-rehetra izay mbola anatin'ny fanompoana sampy sy tsy manana finoananao Jesosy ahafao izy ary omeo fanahy masina ao anatin'ny tsirairay avy. Misaotra anao Jesosy misaotra satria raha tsy teo anao dia ho sahirana iny tsirairay avy ary tsy ho voavonjy. Fa izay tonga eto kosa Jesosy dia matoky manana tokin'aina fa hamonjy anay ianao ninona ny zavatra mandalo sedanay amin'ny anoloanay dia inonay fa hamonjy anay foana ianao Jesosy ary hiaro anay amin'izay rehetra tsy fahatezanay ka petranao ambany elatrao izay onjenao Jesosy misaotra mankasitraka anao Jesosy ary misaotra anao Jehovah Andriamanitra voninahitra mandrakariva no atolotra ianao. Alleluia. Amen Jesosy. Amen. Amen. Voninahitra anao ray masino. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Selinatsika Rose Minato anatin'izay bavaka matsiro izay nataony tamin'ity androany ity. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa hatrany hatramin'ny farany tapitra eto ny fandarantsika. Alleluia. Fohifohy fandarana fa mino fa voalainareo ny hafatra tamin'ity androany ity. Raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra zao dia rehetrarehetrika rapitso alina tahaka izao dia samita iny tompo ary dia Jesosy manakarepasaomina ny amaly fitianareo tamin'ny fahatokavanareo teto tamin'ity androany ity. Mahereza daholo dia rapitso indray dia korazy aza kivikivy fa manan'Andriamanitra velona isika. Da ezakazaka nday teto vohatra araka amin'i Jesosy fa milanao ny fanjakan'Andriamanitra. Mahereza daholo tahiny tompo isika menakavy.